Tsara ny siny fanentanana tahaka ireny mba ahafahan'ny misoroka na ihany koa mandray lesona amin'ny aretina teraky ny vokatry ny fandraisana zava-mahadomelina raha ho an'ny sigara manokana dia efa nisy ny lalàna amin'ny lamany zany ho an'ny mpifoka sigara eny akalamanjana eny mbola petraka barainga ihany aloha zany hatreto ny fampiarana izany fa miankina amin'ny fandavan-tenan'ny mpandray zava-mahadomelina ny afaka na tsia amin'ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina na io ny sigara na ihany koa zany ny paraky na betsaka aza ny ivon-toerana manampy ny olona hiala amin'izy ireny mila fandavan-tena lehibe dia lehibe tokoa ny fialana amin'izany. Efa maro amina tapitrisa ireo malagasy voagejany zava-mahadomelina na izany toka fa indrindra ihany koa ny sigara sy ny paraky. Maro anefa ny maniry te hiala saingy noho ny fahazarana sy ny fiankinana dia tsy afaka. Efa misy eto Madagasikara nefa ireo toeram-pitsaboana manampy ireo olona te hiala amin'izany saingy mila finiavana izany. Olona 20 hatramin'ny 30 isam-bolana no anantona ny toerana ahafahana miala amin'izany fiankinan-doha amin'ny sigara ary ny vehivavy no betsaka amin'izany. Vehivavy no betsaka kokoa te hiala sigara tonga aminay eo andalam-panentanana foana izay amin'izao fotoana izao mampafantatra ny olona hoe azo atao no manantona toeram-pitsaboana ahafahana miala sigara ahafahana mamany olana ateraky ny fisotro-toka sy ny fifohana azy. Mila finiavana araka izany ny fialana amin'ny zava-mahadomelina ary mandaitra izany rehefa atao an-tsitrapo. Ny 5,700 ny olona manantona ireny toerana na centre de cure ireny no te hiala amin'ny toka, ny 5,900 kosa sigara ary ny 20,100 rongony. Araka ny nambaran'ireo mpitsabo dia ny olona mifoka sigara dia sady mamono ny tenany no mamono ny manodidina azy satria ny 5,100 ny setroka foan'ny mifoka sigara ihany no ateliny ary ny 5,700 avoakany. Poizina ho an'ny manodidina araka izany ny mpifoka sigara iray.